Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Nanontany olona iray izay tsy mino an'Andriamanitra i Jim indray andro. Izao ny fanontaniana napetrany. Mba efa nampiady sainanao tao anatin'ny fotoana fohy ve ny fanontaniana hoe mety misy tokoa ve Andriamanitra? Gaga Jim raha nandreny valitenin'ilay olona tsy nino an'Andriamanitra nanao taminy hoe tena efa nandalo tao an-tsaiko mihitsy izany. Efa saika lasa mpino an'Andriamanitra tona maromaro lasa izay. Tamin'ny fotoana nahaterahan'ny zanakay voalohany. Rehefa nijery ireo rantsan-tanakely ny forotra ary nahita ny famiratry ny fiezahany nandinika tao anatin'ireo masokelony dia nandalo volana maromaro izay nampitsaharako ny tsy finoko an'Andriamanitra. Efa saika resy lahatra mantsy aho rehefa nijery an'io zaza io hoe tena tsy maintsy misy Andriamanitra marina ano any. Valy teny avy tamin'ny fotsotra izany. Kanefa na dia tamin'ny fotsotra aza no namalian'ity olona tsy mino an'Andriamanitra ny fanontaniany Jim ity, dia izao no lazain'ny soratra masina hoe endre izato fahadalanareo. Moa ny mpanefy tanimanga va no ho heverina ho tahaka ny tanimanga? Ka ny natao va ilaza izay nanao azy hoe tsy nanao ahy izy? Na ny zavatra voaforona va ilaza izay namorona azy hoe tsy manam-pahalalana izy? Ny adala manao anakapo hoe tsy misy Andriamanitra. Manao izay ratsy sy vetaveta izy, tsy misy manao ny tsara. Isaia 7:20, Salamo 4:12, ny 1. Hanisanandro mofunaina raswawampufaza malaina fartumuchani andriza.
sasamiandry anao ny tomponao meteza mba hitafizao lay fitafinavao andraisananao maty vela yafanana izay mba tao anatiny fonao na ny vesambola misy sobibitiavana tokony maoa zay lay onjany fanantinana maty vela yafanana izay mba tao anatiny fonao na ny vesambola misy sobibitiavana tokony maoa fahaiza miaina mampirindra ny fiarahamonina anterina ny arabo mampirarenitso ho anao mpiaino ary makasitraka anao indrindra amin'ny fanarahana izao onjam-peo sy izao fandarana izao ny namanao lantoarimisa joely no mitafa aminao ary ny namana naridina kosa no eo amin'ny lafiny teknika amin'tian'io tia dia iresaka indray isika ny mahazava-dehibe ny safidy sy ny fanapahan-kevitra satria ny fiainana tsy vita mora ary koa ilaina ny mihotra sy mifanampy amin'ny ray aman-dreny noho izany dia mila manao zavatra sy mihetsika ianao tanora araka izany eo anatrihan'ny fiainana iray manontolo dia ilaina ny manao safidy sy mandray fanapahan-kevitra eo amin'ny fiainana izay mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny hoavy ray manontolo mihitsy izany atao hoe fanaovana ny safidy sy fandraisana fanapahan-kevitra izany ny fanaovana izay nefa dia miampina betsaka amin'ny fahafantaranao tanteraka ny tenanao sy ny ainana ao anatinao ao ary koa mahafantatra ny zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina sy eny ivelany rehetrarehetra eny araka izany dia fantaro aloha ary ny tenanao izany hoe ny personaliteanao dia ilainao fantarina matanjaka ve sa marefo ireo karaktera na ny toetoetranao isan-karazany dia ilaina fantarinao ny talentanao na ny fanomezam-pahasoavana izay anananao dia ilainao fantarina rehefa andray ny fanapahan-kevitra sy anao izany atao hoe safidy izany ianao noho izany dia ilaina ihany koa ny fahafantarana ny toetoetra ara-pifandraisana izay anananao ny faripahaizana sy ny fahalalana anananao ny toe-batanao ny lafiny eo amin'ny ara-panahy izay anananao sy fantatrao ary ny iainanao ao anatinao ao ny sentiment izay iainanao ao anatinao ao zany dia ilaina fantarina rehefa manao izay safidy sy fanapahan-kevitra izay ianao fantarinao ihany koa ny ilainao eo amin'ny fiainana fantarina ny goanao fantarina ny valeuranao na ny sotoavana izay ekenao sy anananao
ny firehikevitrao ny fironanao eo amin'ny fiainana sy ny fiarahamonina sy ny eo amin'ny lafin'ny ara-tsosialy dia ilaina fatarinao avokoa izany rehefa manao izany safidy sy fanapa-kevitra izany ianao. Eo ihany koa ny tsy maintsy ahafataranao ny fiofanana sy ny fianarana noratovinao sy nataonao, ny dingana teo amin'ny fianarana izay efa nalehanao tany aloha tany tamin'ny andro ny fahazazana dia ilainao fatarina izany. Ohatra hoe impiry no ny dobla na tsy ny findra kilasy tany am-pianarana, efa ny dobla impiry na ve zaho tsy ny dobla mihitsy fa afaka foana ny findra kilasy foana tany amin'ny fahazazako sy teo amin'ny nahazatovo aho. Eo ihany koa ny diplôma izay anananao ankehitriny ary ny fihevitrao ny tenanao iray manontolo dia ilaina fatarina ihany koa izany rehetrarehetra izany. Tsy maintsy fantatrao ihany koa ny fiainanao eo amin'ny lafiny ara-tsosialy. Ao anatin'izany ny tantaram-piainanao hatramin'ny fahazazana ary mandraka ankehitriny, ny fahatsiarovanao tsara na fahatsiarovanao ratsy teo amin'ny fiainana, teo amin'ny fianarana, teo amin'ny fihetsepoa dia ilaina fatarina. Ny zavatra nandresy lahatra anao, ny nandrisika anao sy ny anananao resi-po eo amin'ny fiainana dia ilaina ho fantatrao avokoa izany rehetra izany. Eo ihany koa ny fahafantaranao ny zava-misy ara-materialy manodidina anao, ny fahafantaranao ihany koa ny zava-misy isa-tokony, ny hetsika misy, ny zavatra mandeha tsara, ny be mpitady, ny be mpampiasa, ny be mpakafy, ny asa misy amin'izao fotoana izao. Fatarinao daholo izany rehetrarehetra izany. Tsy nanasa inona sy ny manao ahoana no misy sy mandeha ankehitriny. Tsy nanasa manao ahoana no tena ilaina amin'izao fotoana izao. Olona manao ahoana sy olona ohatran'iza no ilain'ny orinasa amin'izao fotoana izao. Ilaina ny mahafantatra izany rehetrarehetra izany. Fa rehefa tena andray ny fanapahan-kevitra ianao ka tsy mahalala ny momba ny tenanao rehetra sy mahafantatra ny zava-misy ety ivelany dia matetika no ho diso ny fandraisana ny fanapahan-kevitra sy ny fanaovana ny safidy. Ilaina arak'izany ny mahafantatra ireo zavatra ireo farafahakeliny, indrindra raha hitady asa ianao. Sao dia tsy mifanandrify amin'ilay zavatra ny anarana sy ny hofananao ny asa mety ho hitanao na koa mety ho diso safidy mihitsy ianao teo amin'ny fiainana ka lasa miteraka olana any anivon'ny orinasa. Ilaina fatarina izany fa tsy atao ankitsapatsapa ny fiainana sy izay atao fa ny tena zavatra fantatrao sy anananao traikefa no entinao mandeha, no entinao miatrika ny toe-javatra izay misy. Ary satria mitady asa ianao dia ilainao ny manao dokam-barotra ny tenanao mba hahafahan'ireo orinasa andrayanao sy ampiasanao ka hatonganao hatratra ny tanjona dia ny hisondrotra sy aleo tena ary ho tonga ho mpandray anjara eo amin'ny fampandrosoana ny tenanao sy hifanampy amin'ny fianakaviana sy ny fiarahamonina ray manontolo. Koa arak'izany aza ny fototra ahatonganao ho tanora ilaina eo anivon'ny tontolo misy anao, na eo anivon'ny sehatry ny asa zany, na eo amin'ny fiarahamonina ray manontolo dia tsy misy afa-tsy ny fahafantaranao ny tenanao ihany na ny fanananao ny atao hoe connaissance de soi. Izay ihany no lakle ahitanao fahombiazana eo amin'izany fiainana izany na ny fitadiavana asa. Koa antenaina sy inono fa ho tanora mahafantatra ny tenanao ianao ka ho mpandray anjara amin'ny
fampandrosoana ny tenanao, fampandrosoana ny fianakaviana, fampandrosoana ny fiarahamonina, ary koa tanora ilaina sy takin'ny orinasa fa tsy ho tanora andiso fanantenana ny rehetra. Faiza miaina mampilamitsaina. Mino sy matoky fa ho raisinao ny andraikitra manomboka izao. Izay eto amin'ny fandarana dia ametraka ny mandra-peona amin'ny alalan'izany ka dia ho amin'ny manaraka indray no eonantsika eto raha sitrapon'Andriamanitra. Giovanni lalandro tena samihafa manoloana izao sy anao iray lalantsara sady makany amindray lalantsara sy mahasoa lalantokana ihany ko eno lay lalantery sy sarotra zay makany amindray iray kosa lalana zay makany amin'ny afobe lalambe zay malalaka tena be ny mpandeha izay volisatanano tompo marika lehibe miafara amin'ny fahaverezana fafatesana aiza reno izoranao risaka izao mbala zao fafatesana kosave sa ilay lalam-piainana lalanterino araina faezany no fiainana lalantsara zo antoka mahasambatranao mandehanaka matoky ijereany jesoty izay tantananao atrany ka de mahery zare hotody so andanitra izany ty aiza reno izoranao risaka izao mbala zao fafatesana kosave sa ilay lalam-piainana lalanterino araina faezany no fiainana lalantsara zo antoka mahasambatranao mandehanaka matoky mijereany jesoty izay tantananao atrany ka de mahery zare hotody so andanitra izany ty AWR mitondra fanantenana isan'andro ho anao. lalandro tena samihafa manoloana izao sy anao iray lalantsara sady makany amindray lalantsara sy mahasoa lalantokana ihany ko eno lay lalantery sy sarotra zay makany amindray AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana ampifaliana mandrakariva no iaonana aminao sy anolorana ny arahaba ho anao ary ampitana izay teny nomen'ny tompo zaraina aminao indray androany kanefa toy ny mahazatra antsika dia andeha hiaraka anondrika ny lohantsika isika hivavaka ny antony efa fantatrao satria tenin'Andriamanitra no hozaraintsika sy fampiresahana dia aoka ny fanahiny no hameno antsika hahatakatra ny sitrapony sy andray izay tia ny ambara amintsika hivavaka isika ary Jehovah rainay masina sy tsara indrindra ny an-danitra
tafahaona amin'ny olona rehetra izay nantsoinao sy nasainao indray hiaraka iaino izao fandaharana izao. Misaotra tomponao ny famindraponao fa ny teny izay ho lazaina sy hoenoina dia mino izay fa avy aminao izany, ary aoka ny fanahinao ameno anay mba ho amin'ny sitraponao no izarana sy hiainona ny teninao, ary ny fanahinao anie ampanan-kery izany ao anatinay tsirairay avy. Dia ho anao rerin'ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Raha nampianatra ny mpianany hivavaka Jesosy, dia misy izao teny izao nasainy notonon'izy ireo rehefa mivavaka izy: hatao anie ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Tiany Jesosy tokoa mantsy raha ireo rehetra izay milaza fa mino azy sy mitonona fa manaraka azy ety an-tany no mba manao ny sitrapon'Andriamanitra ray tahaka izay atao any an-danitra koa. Amin'ny mampianatra Jesosy antsika dia mivavaka tokoa isika, ary maniry mafy ao am-potsika ao manao hoe hatao anie ny sitraponao eo amin'ny fiainako. Indrisy nefa fa isaky ny tonga ny ariva ka manao jeritodika ny nataontsika nandritry ny tontolo andro isika, dia mahita fa tamin'ny fomba maro samihafa dia tsy nahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ray isika. Dia mangataka aminy isika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mba mela izany tsy fahatanterahantsika izany, ary amin'ny Mahandriamanitra mpamindra fo azy sy miantra dia mamela antsika izy raha amin'ny fotsika tokoa no hanaovantsika izany fangatahana izany. Nampianarin'i Jesosy ianao izany fangatahana izany ianao, satria ho azy ny fiainany manontolo dia voatokany hanao ny sitrapony rainy izay any an-danitra, araka ny voasoratra ao amin'ny Hebreo 10:17 manao hoe: inty aho tonga anao ny sitraponao Andriamanitra. Ary koa ao amin'ny Jaona 4:9 manao hoe: fa tsy nidina avy tany an-danitra aho mba hanao ny sitrapoko, fa ny sitrapony izay naniraka. Dia nitady izay anaovana ny sitrapon'ilay naniraka azy isan'andro Jesosy, ary nangataka isam-potoana koa ny fahendrena sy ny hery avy any ambony mba hanana ny hery ahazahoany manatanteraka io antony na antongavany teto an-tany io. Tsy mora ho azy ny nanao izany, fa na dia nangiry-firy sy navesatra taminy tokoa azy izany, noho izy ny tafinofo tahaka antsika sy nitondra ny tsy fahatanterahantsika, dia mbola niteny hatrany izy nanao hoe: aoka tsy ny sitrapoko anie no atao fa ny anao. Voalaza ao amin'ny Hebreo 10:7 ka hatramin'ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy: fa na dia zanak'Andriamanitra aza izy, dia nivavaka sy nitalao no mba mpitarainana mafy sy ranomasobe, mba hahaizany mankatoa amin'ny fiaretana ny fijaliana nentiny. Ary tamin'izany no nahatonga azy io tanteraka tamin'ny fanaovana ny sitrapony rainy, ka dia tonga loharano ny famonjena mandrakizay ho an'izay rehetra manaraka azy izy. Manamafy izany ny voalaza ao amin'ny Hebreo 2:17 amin'ny anaran'i Jesosy hatrany no amakitsika azy: fa satria nalaim-panahy ny tenany tamin'ny fahoriana nentiny, dia mahavonjy izay alaim-panahy koa izy. Sy ny ao amin'ny Hebreo ihany 7:15 manao hoe: koa amin'izany dia mahavonjy tokoa izay manatona an'Andriamanitra amin'ny alalany izy. Tsy ny ampianatra antsika hivavaka mba hahaizantsika manao ny sitrapon'ny rainy ihany no nahatongavan'i Jesosy teto an-tany, fa ny ampianatra antsika ihany koa ny lalana mitondra ho amin'ny famonjena mba hahatonga antsika hahay anao ny sitrapon'ny ray, mba hahatonga antsika koa hiteny tahaka azy
rehefa kaiky hifarana ny fiainany teto an-tany manao hoe izaho efa nankalazanao tetỳ ambonin'ny tany, vitako ny asa nomenao ahy ataoko. Jesosy irery ihany tokoa no anina tanteraka ny tsakany sy andavany ny sitrapon'Andriamanitra ray amin'ny olona rehetra velona teto an-tany. Ary raha mety ianao dia vonina ny hitarika anao amin'izany fiainany fahatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra ray izany koa izy. Raha ny ohatra nomeny Jesosy dia misy fiaretana, misy fijaliana, misy fahoriana, misy ranomaso, ary misy tolona mibavaka mafana koa ao amin'izany lalana ho amin'ny famonjena aizantsika manao ny sitrapony ray izany. Misy fitalahoana sy fangatahana mba hampitarainana mafy, tsy maintsy asandratra ihany koa. Kanefa ambonin'izany rehetra izany dia misy teny fikasana nomena antsika ihany koa fa izy no loharan'ny famonjena mandrakizay ho an'izay rehetra manaraka azy. Ary akoatra io teny fikasana io dia ho koa no voalaza mpaminany Jona 2:20 ny tapany farany manao hoe any Jehova ny famonjena. Tsy tompony famonjena ihany izy fa manan-kery hamonjy ihany koa, arak'izay voalaza ny mpaminany Isaia ao amin'ny Isaia 7:12 tapany farany. Koa dia mahavonjy tokoa izay rehetra manatona an'Andriamanitra amin'ny alalany izy. Fa izay tsy nahalala ota dia efa nataon'Andriamanitra ota hamonjy antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy kosa isika. Hoy ny apôstôly Paoly amin'ny Koritianina 2:5-20. Ary ianareo dia tanteraka ao aminy, ho ihan'ny apôstôly Paoly amin'ny Kolosianina 2:5 tapany 1. Raha namarana ny vavaka izay nampianariny ny mpianany Jesosy dia nampianariny koa izy ireo mba hahatoky fa manana fahefana mandrakizay izy sady manan-kery hamonjy mandrakizay. Koa dia hoy izy hoe fa hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ireto misy vavaka roa atolotra antsika ho famaranana izao tenin'ny tompo androany izao. Salamo 3:7 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, ampianaro hanao ny sitraponao aho fa ianao no Andriamanitro. Aoka ny fanahinao tsara no hitarianao ahy amin'izay tany marina. Ny vavaka faharoa dia ao amin'ny Hebreo 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy, izy ane ahatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra hanao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahana io masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ho azy ane ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia mametraka ny mandra-piona amin'ny manaraka indray aminao avy. Sakaizaho momba tsapana ilay famonjeny izay natolony mba ho fanavotany izao tontolo izao izay efa very miainy mihitsino natolony teo ankazo fijaliana teo ny rany ny tete tambony ny azo mba ho fanadiovana tarika Ariela satria tiany loatsiana tena tolony ny ainy hoana omba ray sore
savelanao verimaina ve irany sakaizao momba tsinjona jesosy niaritra irery tambony nia sofijalina teo mba ufamonjena AWR téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62. Asa sy tontolo hiainana voakolo antoky ny fahavelomana re fandaharana vokarin'ny radio feony ny fanantenana miaraka amin'ny nadiomady iarahnao amin'ny Ramatora Zoelosoa Irina Honoré teknisianina pikaroka momba amin'ny fambolena ara-boajanahary. Manolotra ny arahaba ho anao manaraka ny fandaharana asa sy tontolo iainana indray ary manasanao hatrany anaraka izany hatramin'ny farany. Araka ny feofamantarana dia mbola hiaraka amin'ny Ramatora Zoelosoa Irina Honoré isika ao anatin'ny fandaharana. Miarahaba tompoko. Mahakasika ny inona indray re izany no manao an'ny mpiaino antsika anio. Tsara mahafantatra fa io tany volentsika io dia miaina ka rehefa tsy voakarakara araka ny tokony havelomana izy dia mety marary dia aveo maty. Azo atao tsara nefa ny anome fahafahana azy mba ho tonga tany mamokatra no sady lonaka mandrakariva. Inona re izany ny tsara ho fantatra mahakasika izay fandonahana ny tany izay? Voalohany indrindra ny fitondrana roka eo amin'ny tany. Ny azahoana izany dia amin'ny fangaron'ny tany sy ny zezika izay nataon'ireo bibikely mahasoa ao anaty tany ao mba hahatonga azy ho lonaka. Any anaty ala matetika ny tena ahitana ny roka vokatr'ireo ravina mihintsana ary lasa loha rehefa norarahan'ny orana matetika. Dia inona izany ny tena asan'ity roka ity eo amin'ny tany? Ny asan'ny roka dia manatsara ny firafitry ny nofon-tany no sady mampivoraboraka ny tany mifatratra, manalefaka ny tany manga madity izay misy eo amin'ny tany ihany koa izany ny roka. Mbola misy fepetra hafa ve Madame Nirina ankoatr'izay ho fandonahana ny tany? Manaraka ny fitondrana roka eo amin'ny tany dia fitondrana zezika eo amin'ny tany iray izao tsika. Ny zezika manko dia akora tena ilain'ny voly eo amin'ny fivelomany eny an-tanimboly sy ny faharetany eo amin'ny fitehirizana azy rehefa vokatra. Izay izany ny asan'ny zezika eo amin'ny tany iray. Dia karazany zezika toy inona izany no tena ilaina sy mety amin'ny fambolena? Ity zezika teneniko ity indray izany dia araka ny fanandramana natao dia ny vokatra ny volena tamin'ny zezika komposta dia mateza eo amin'ny fitehirizana azy noho ireo ny volena tamin'ny zezika simika ary tsy mora ntairina aretina sy mora lanin'ny bibikely ihany koa. Ka ny zezika komposta izany dia tsara ataon'ny mpamboly mandrakariva. Ny zezim-pahatra dia tsara ihany koa fa izy io manko dia fitambaran'ny lafiky ny biby sy ny tainy izay nitoby ela tao am-pahatra ka lasa loha ary potipotika madity. Ny zezikombo koa dia tena tsara fampiasa eny amin'ny voly kanefa alohan'ny ampiasantsika azy dia avoaka ao am-pahatra aloha mba azo rivotra kely eny amin'ny malomaloka mialohan'ny ampiasana azy eny an-tanimboly. Ry tantsaha, raha rahana avokoa ny fepetra rehetra amin'ny fambolena kanefa ratsy ny ambioka na ny masomboly ampiasaina dia hiteraka fahatiantoka sy tsy fahombiazana izany. Noho izany masomboly voafantina sy tsara kalitao ampiasaina dia azo vokatra tsara sy betsaka ianao ho azo antoka ny fahombiazana. Azonao atao tsara ihany koa ny manafatra ka mividy masomboly amin'ny teknisian'ny fambolena Ramatora Zoelosoa Irina Honoré. Raisoary ny lara telefônina 032 02
397 05 034 02 397 05. Ka iza ny tianao? Tantara no soratan'ny fanjaniaina, andrenesana ny mpanoratra Rila ary Nartina. Lasa lora matoa fa hoany amin'ny dadanay zany ianao iny. Hitako ny menjaika bery dia mba azavazava ho any reny resadresaka nataontsika reny. Mino aho fa tsy andary zareo, mbola tsy afaka makaty hony razilenina fa tena sahirana mikarakara ny ao an-tanàna. Tsy hoany amin'ny dadanay zany any ay, dia resakinina koa no azavazavaina. Aza mba mianiany eo ry be manana, fa le resantsika mahakasika ty fanatsarana amin'ny fambolena rangaty a. Hoy angataka famatsiana andry zareo vi finina ndray e, sady tsy hoe angataka nefa averina ny andry zareo rehefa mba miakabokatra tsika e. Aleo ny zezika ny vidiana betsaka dia ampitombona ny tany ambolena, fa reto tantsika reto ane tena efa kotra tsy mahavokatra firitsonika. ora Zilenina, mbola tsisy drafitra matipaika akory ny tetikasa ny resahatsika. Eo ianao maimaiaka volan'olona fotsiny, fa nga rehefa dadanay vitsara fanahy izy iny dia atao an'izany. Fa hono ty mivadi-bolany ty ry be manana. Mivadi-bolana ony? Za tsy hanao zavatra kitotoza antsondra Zilenina, fa ny taloha. Ary fa nahoana moa ny toza ihany no atositosika ho any, fa maninona ramba mandeha ty ianao? Ndiany ianao raha ho any fa lalakafa no izorako e. Fa ndeha hoaiza ndray zany zao io be manana io e. Ho any amin'ny zafy maro fotoana efa matipaika ny any. Finina foana no lehanao any andry zafy maro e, itsiririritra ny vokatra ny sy ny tany be andry zareo. Fa maninona raha lelaka mba nenao ny tena atao zay mahatsara azy fa tsy mandrebireby sy rebirebe ny olona ny fotsiny. Ka zay indrindra no alehako any. Inony? Mitady zay mahasoa, mikaroka zay fomba natsarana amin'ny fambolena, fa tsy mianana fotsiny amin'izay efa nahazatra taloha. Fa tsy tany zezika ary masom-bolo sy rano ihany ve no ampiasaina ary be manana. Itovizany zany kinina ny mbola karohana. Tsy aloha ve any amin'ny havana no mitady vonjy ividianana zezy-bazaha be dehibe, ny fanafody sy ny sisa, toy zay ary Marienina kely ny vavanao raha Zilenina. Ny any be manana fanafana maharitra no ilaina, fa tsy vonjy tavanandro. Lasa aloha. Ndana aloha to amikely hiakatra ety reroka tahery ambany andrefa ny reroka, dia mba jereo kely ndraiky io le afa an-dakozia eo so maty. Dia avy eo okizay tsy anjarako tsony zany raha Zilenina fifa vitako tsara ny anjarasako. Tena avy niasa mihitsy any ery be manana zany e. Ny tare mivoaramina, ny kanjo azy ty lasa mivadika. Ny osipotaka hatramin'le satroka bonetra tsara tare sady rovotra ny tapony. Fa avy ny oso tambary anganareo sa ny elika manao ny ataony mandrovo tsatroka. Raha Zilenina mampitombo raha vao mahitanao andeha mandriraka ringaty le vehivavy ka mba mila ny fanampingaty kosany izy. Eraka nefa ianao efa miasa saina mafy hoe ahoana ihany no atao mba hanatsarana sy hampitombo ny vokatra mahatatsahany tena, mba hanatsarana ny farimpihinana. Mipetraha alongy ahy dia io sotroy aloha ny ronono analana avizanana sady manono resadresaka. Misaotra indrindra ry zafy maro
zay no nahatongavako araka n'le fotoana tsikeroalahy fa ahoana tokoa no mahatonga ny taninareo ahvokatra be ohatran'io e sady lonaka mandrakariva sambatra ngiatianareo aza mivadika tobe am'izany ry be manana fa misy vahaolana io mba hahatonga ny tany olonaka sy anome vokatra tsara kokoa hatrany de misy ny vahaolana efa tena tsindrindoana mihitsy ary zafy maro fa eto ny resaka voalohany indrindra de ampatsahivoko angahatrany fa io tany hitatsika sy voly etsika io de miaina ka rehefa tsy voakarakara araky ny tokony ho izy ny ahaveloman'ny tany de mety maty ihany ko ka ny nainy zany ny tany efa mety mialaina raha zany de ahoana ry zafy maro no atao am'izany zao ny fisian'ny roka ao amin'ny tany zay azo avy amin'ny fifangaron'ny tany sy ny zezika izay nataon'ireo biby kely mahasoa ao anatin'ny tany ao no mahatonga ny tany olonaka satria be roka le tany zany hoe asiana ho zezika zany ny tany de ireo biby kely mahasoa ao anaty tany ao no manodina sy mampifangaro azy ho lasa roka mba hampalonaka ny tany tena famonona ny tany mihitsy ane zany ny doro-tanety sy ny fanaovana tava ry zafy maro zay indrindra dininga tsara ane fa any anatin'ny ala matetika ny tena ahitana roka vokatr'ireo ravina mihitsana de avy eo lo reny ravony reny rehefa nyrarahan'ny orana matetika de miasa ndray eo zany reo bibikely mahasoa ao anaty tany eo manodina azy reny ho lasa roka alonaka ny tany fa inona zany ny tena asan'le roka ry zafy maro io zany no manatsara ny firafitry ny nofo tany sady mampivoraboraka ny reny tany ny fatatry reny ohatra ihany koa zao hoe misy an'ireny tany manga mahadity be amin'ny tany reny de manalefadefaka an'ireny tany manga madity reny koa zany ny asan'ity roko ty ny tany be roka zany tsy matahotra hitany satria afaka mitana rano izy ary afaka mivelona tsara ao ihany koa reo biby mpanao sony tany tena zava-dehibe mihitsy ny asan'ity roko ty raha izany kino taoko fady manomboko zao ngiaty ny fanaovana tavy sy ty mandorondoro tanety ty ho an'ny vilon'omby ndre maty le biby kely mpanasony tany dray le resya fa tena mikoto be ihany koa aloha ny zezika ampiasainy mba halonaka ny tany toraka izany koa ny vokatra azo sy ny faharetan'ny fitehirizana ny vokatra zany rehetrarehetra zany enery be manana mbola miankina amin'ny zezika ampiasaina koa eny tokoa ary ngatya nenay zao zezy-bazano ampiasaina efa ampitombony isaky ny tom-pambolena ny abetsahany nefa arakaraky ny anaovana an'izay ny voamaika atao miena le vokatra ny masokiarina mbola mitombo ny masokiarina mitombo le tany aza lasa mingazany zany fa ngavy eo mihitsy ane ny tena mampiasa ny saiko marina mihitsy zany ry be manana ny zezika simika de tsy mahasony tany fa araky ny fanandramana natao aloha ny zezika komposta de sady manatsara ny tany sy ny vokatra nefa mateza ihany koa ny vokatra tehirizina avy aminy raha ampitahina am'ireo vokatra ny volena tamin'ny zezika simika zay ary ny andrazy lenina bedo iky amin'io zezika simika io foana le retsy ary tsy vitan'izany ihany fa tsy mora anday ran'ny aretina na mora laniny biby kely mpanimba ny vokatra ny volena tamin'ny zezika komposta zany hoe raha azoko tsara ny zany de ty zezika komposta ty ny tena mity ary ampiasaina mba hampalonaka mandrakariva ny tany
sady azo ombokatra tsara ho ngiaty eo zay mihitsy nga ihany ange de efa nahavaly an'ireo zavatra nareratsaina ngay zezika natoraly ho ampiasainy de voava daholo reo olana ny tany sainga mahazo ny taninareo reo ry be manana de ono angiaty ahoana zany riny zezipahatra sy riny zezikombo riny tena mety tsara ka fa misy fepetra kely arahana es vovany olana ry zafy maro fa misotra nga aiza ny afaliako le repetra ro fa mbola tsy tapitra niny resaky le retsy aleo mihitsy aloha zafy maro no anazavanyzany amin'ny razolenina ka aleo iandry azy fa iny raha matoa iny matsy tena mafy alobe tsy laitrako ny ampiakapeo amin'iny ny ary efa zay de zaika raha tsy azony tsara kosa ve ny antony tsy hitady fanazavana fanampiny izy ry be eno hoe fa aleo etiko aty mihitsy izy rehefa mba malalaky nga iny tsy maninona mihitsy ka na rehefa veo de rehefa veo azy aleo kosa aloha tsy androandry zafy maro tena reraka mihitsy avoavo ny fanazava tamin'iny raha matoa iny avelo aloha hoanika eny tsy maninona rehefa zay mahafaka anareo tsy ataoko tarabe koa nefa fa avy atrany de ho velesiko mivina manaiky razolenina na tsy zay ndray be manana izy aza mbola tsy nanda akory de fa avyavy betinareoko ka zay noy nazavain'ny madamy nirina tamintsika teto fa manatsara ny firafitry ny nofo tany ny asan'ny roka ary ny tany be roka de tsy matahotra hainy tany satria afaka mitana rano izy tsy ho azo nefa io roka io izay mahalonaka ny tany raha tsy avy amin'ny fifangaron'ny zezika sy ny tany izay nataon'ireo bibikely mpanasoa monina ao anatin'ny tany ao koa de manentana mampirisika anao aza simbaina intsony ireny tontolo iainany ny ala azadorana ny tanety de atsaharo ny fanaovana tavy izay manimba ny tanyntsika zezika natoraly ny zezipahatra ny zezikomby ampiasaina mba hahafahandreo bibikely mpanasoa izay nataon'Andriamanitra hiasa hitondra soa antsika olombelona ka ampiaina mandrakariva alonaka ny tany izay hovolentsika ahafahany manome soa antsika olombelona entika maranako azy efa mivoaka ny boky nosoratako 7 izay mitondra ny lohateny hoe ny teknika mpambolena ho an'ireo karazam-bolo rehetra izay marobe nareo no miantsona amin'ny telefona sy mandefa esomeso amin'ny telefonako ihany koa hoe nga tsy misy fambolena volo zao de jereo fa amin'ile boky 7 zany no misy ny karazany volo rehetra ary misy fomba fambolena maro samihafa ao anatiny io izay tokony ho haitsika sy ho hitatsika ka de tongava ty amin'ny AWR na mihetso ahy fa za aloha tsy mipetraka eto Antananarivo fa za ny ambanivohitra no mipetraka ka raha ohatra ka ilainao maika ny boky de tongava ato amin'ny AWR raha ohatra ka tsy de maika ny ilanao azy de atsoy amin'ny telefona fa samy misy na aty amiko na ao amin'ny AWR ny vidin'ny boky de R2 satria ny karazany volo rehetra no ao anatin'izay boky izay de mazotoa aritsika manjifa ny boky raha ohatra ka mila fanazavana misimisy de misaotranao nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany niaraka tamin'ny fanja nanolotra ny fandaharana ho anao teto sy ny teknisianina Sam tompona andraikitra ny fandaharana Elion Andre Mitantsoa samota iny indray tsika any an-danitra ny sika rehetra
akoatry ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'y awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'ity pejy ity awr feon'ny fanantenana. faniteninao no fahamarinana. taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. finaritra ry mpiaino malala ny fiadanany tompony ho aminao mba amin'ny ankohonanao. Estera sy Mordekay, izay no ivony fianarantsika ao anatin'ny andro vitsivitsy, fa mialohany hanohizantsika ny fianarana dia manasanao loha ao hivavaka. Ray malala, isaoranay anao ny tombontsoa izay omenao anay, mbola ahafahanay indray manohy ny fianarana amin'ity anio ity. Ny fanahinao masina ny hitaridalana anay, ahatakarana ny sitraponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Estera sy Mordekay, mpianaka izay tany amin'ny firenena hafa, tany amin'ny kolotsaina hafa, kanefa dia nijoro mahatoko tamin'Andriamanitra, ka lasa fanazavana ho an'ny hafa sy famonjena ny hafa izy ireo. Arak'ilay andiny ny fototra izay voalazo amin'ny Isaia 7:1, Isaia 7:1 manao hoe: fa omeko fanazavana ny jentilisa koa ianao, mba ho famonjeko hatrany amin'ny farany tany. Ho fanazavana ny jentilisa aloha, ary ho famonjena hatrany amin'ny farany tany. Nahita sika teo aloha ny amin'ny Daniela sy ireo namany 3 izay babo tany amin'ny kolotsaina vahiny, kanefa dia nijoro mahatoky tamin'ny sitrapon'Andriamanitra izy ireo. Na dia teo aza ny fakapanahy ny amin'ny sakafo avy amin'ny sakafon'ny mpanjaka, na dia teo aza ny didy miatra manaina izay navoaka ny mpanjaka, dia nitoetra mahatoky foana izy ireo, na tamin'ny fihinana, na tamin'ny fisotro, na tamin'ny fiankohofana, na koa tamin'ny fivavahana izany. Fa androany kosa sika dia hijery lohateny iray hoe: ao andapan'ny hafa firenena, ao andapan'ny hafa firenena. Rehefa rava ny fanjakan'ny Babilonianina, rava ny fanjakan'ny Medianina sy Persianina, dia be dehibe ro jiosy no niverina nody tany a Jerosalema, tany an-tanindrazana. Kanefa izao, tsy izy rehetra no niverina, fa mbola nisy ireo izay nijanona ihany tany amin'ny fahababoana. Anisan'izany i Mordekay sy ry Estera, anisan'ireo izay nijanona zany izy ireo, fa tsy nody taty amin'ny tanindrazana, taty a Jerosalema sy ny manodidina. Toy izao ny voalazo amin'ny Estera 1:2. Estera 1:2, tamin'izany andro izany, raha nipetraka teo amboniny seza fiandrianan'ny fanjakany izay tany Sosana renivohitra Ahasierosy mpanjaka. Eto dia nisy mpanjaka iray antsoina hoe Ahasierosy nanjaka, ary tao amin'ny tanàna iray antsoina hoe Sosana no renivohitry ny fanjakany, ary dia taony nahitana ny lapan'ny mpanjaka. Araka ilay lohatentsika hoe ao andapan'ny hafa firenena, tao Sosana no nisy ny lapan'ny mpanjaka. Ary teto no niatombohan'ny tantara izany mahakasika ny Estera sy Mordekay. Raha mamaky ny Estera 1 isika, dia mahita fa nanao fety ny mpanjaka, ary tao anatin'ny amamona dia niantso ny vadiny izy mba ho aseho amin'ny olona, satria tsara tarehy ny vadiny izay antsoina hoe Vasti. Tsy nanaiky anefa ny mpanjaka vavy, tsy nanaiky iseho hoe aseho amin'ny olona rehetra ao anatin'ny amamona. Vokatra zany dia tezitra loatra i Ahasierosy mpanjaka, ary nesoriny tsy ho vadiny tsony i Vasti, ary dia nanao programa izy hitady vady hafa. Ary tao anatin'izay fitadiavan'ny mpanjaka vady izay no nidirany Mordekay sy Estera tao anatin'ny tantara. Estera moa dia notezainy Mordekay, ary tovavy tsara tarehy Estera, ka dia iny fa anisan'ny nalefa Mordekay ho isan'ireo vehivavy
izay isafidianany mpanjaka ho vady i Estera. Voalaza fa nipetraka teo am-bavahadiny lapa i Mordekay amin'ny mahatandapa azy, ary nono natao amin'ny tanàna Sosana niaraka tamin'ny Estera, zanaka vavy izay natsangany na mety koa zanaky ny pretapo aminy i Mordekay. No nitoerana no tanany izy ireo sy ny faritra izay nonenany dia azo lazaina hoe tafiditra tao anatin'ny kolotsaina persiana ihany koa zany izy mianaka ireto, ary azo antoka fa anisan'ny antony nahatonga ny Estera ho voafidy mba iseho amin'ny mpanjaka izany, araka ny voalaza eo amin'ny 19 amin'ny Estera 2 hoe mba nentina ao an-tran'ny mpanjaka koa Estera ao amin'ny fiany Hegay mpifeny vehivavy. Anisan'ireo izay nentina tao koa zany Estera satria no heverina fa nisan'ireo persianina koa izy araka ny kolotsaina nisy tamin'izany fotoana zany. Manasanao mba hijery ny 10 sy ny 12 amin'ny Estera 2. Estera 2 10 sy ny 12 izay manao hoe nefa Estera tsy mbola nilaza ny fireneny na ny fianakaviany satria nopeperan'ny Mordekay mba tsy ilaza izany izy. 12 nefa Estera tsy mbola nilaza izay fianakaviany na izay fireneny araka ilaina miperan'ny Mordekay azy ihany, fa ny tenin'ny Mordekay dia nankatoaviny Estera tahaka ny fony izy mbola nitaiza azy ihany. Eto zany dia tsy nanio tsy nilaza mivantana ny amin'ny fireneny i Estera na i Mordekay, na dia tsy milaza mazava ny antony aza ny soratra masina, dia azo lazaina hoe mora ihany ny aminaviana ny antony na tonga azy mianaka hanafina ny fireneny aloha amin'ny mahavahiny azy tany amin'ny kolotsaina hafa sy ny fivavahana hafa izay mety ampididoza, dia niafina aloha izy ireo tsy nilaza marina hoe jiosy. Fa indreny zany tsy tonga dia naseho ny maha jiosy azy fa nafenina aloha. Mety animba zavatra tokoa manko raha fantatra dia ny meloha hoe jiosy izy avy amin'ny firena hafa, fa teto dia tsy nilaza ny marina teno eo aloha izy ireo araka ny tenin'ny Baiboly any amin'ny mpitory-teny hoe ao ny andro anginana, ao ny andro itenenana. Ka teto aloha zany dia safidy ny angina aloha izy mianaka hoe iza izy ireo, avy aiza izy ireo fa mbola misy tanjona aloha izao, dia niroso aloha tamin'ny tanjona izy ireo. Hitantsika ny amin'ny manaraka ny toy ny tantara hoe nanahoana moa ny mety toy ny tantara. Raha efa namaky ny boky ny Estera ianao araka nanasakanao tany amin'ny voalohany dia efa fantanao sahady ny mety toy ny tantara. Fa eto ny zava-dehibe ho ahy sy ho anao dia zao: ao ny fotoana anginana, ao ny fotoana itenenana. Amin'ny maha irak'Andriamanitra anao, tian'Andriamanitra ho atao fanazavana ho an'ny jentilisa ianao sy famonjena ho an'ny hafa, ka ho anatin'izay dia mila ianaranao aloha ny mangina, ka tsy tonga dia milaza hoe iza moa ianao ka dia tanisa ny atsipiriany momba anao, fa mahaiza aloha mangina fa misy fotoana ny zavatra rehetra, misy fotoana ny filazana ny zavatra rehetra. Hitahinao any ny Tompo, ny namanao Rija Esperanto-Moro no niaraka taminao teto, ary manome fotoananao indray ho amin'ny fizarana manaraka. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio Femini Fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka mahimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.